Tena zavatra mahavariana eto Madagasikara dia raha jerena ny laharantsika manoloana an'ireo firenena rehetra maneran-tany raha amin'ny lafin'izany fahantrana izany dia tena anisan'ny voalohany sika ary midika nefa ny raha ny eto Madagasikara ireo sora-bola maro samihafa izay entina ampandrosoana antsika tafakatra hatrany amin'ny ataontsika hoe 700 tapitrisa dolara amerikanina any ohatra ny fanitarana ny seranatsambo eny Toamasina izay indrindra fa entina ampandrosoana ny Madagasikara zany raha oharina amin'izany nefa ny fahantrana misy eto Madagasikara dia tena misy elanelana be tokoa hojerevantsika izay mety ho vokatra zany fanitarana ny seranatsambo any Toamasina zany ary hojerevana ihany koa izany hoe fanamboarana an'ireo tanàna maro samihafa miala avy amin'ny Toamasina hatraty Antananarivo mba halalaka tsara ny fivezivezen'ny fifamoivoizana any amin'ny lalam-pirenena faharoa iny. Mitentina 300 tapitrisa dolara na 750 miliara ariary ny teti-bola entina anotarana ny seranantsambony Toamasina. Vola izay avy amin'ny fiaraha-miasa japonais ka ampindramina ny fanjakana malagasy. Androany natao sonitetsy amin'ny ministera misanana raharaham-bahiny ny taratasy fifanakalozana na signature de l'échange de notes mikasika io tetikasa io. Tamin'ny tikady 6 izay natao tany Kenya dia nisy ny fihaonana manokana ny filoham-pirenena sy ny prime ministre japonais izay voalohany indrindra moa nanasany prime ministre azy ho an'ny Japon tamin'izay fotoana izay ary koa ny nandreseny ny filoham-pirenena lahatra ny amerenana an'io famatsim-bola sy hijerena famatsim-bola momba ny fanitarana ny cornet Tamatavy io dia nanomboka teo moa zany dia niasa ny teknisianina rodota zany hoe ny tao amin'ny ambasady sy ny tatonivon'ny ministera raharaham-bahiny ny hijerena ny pisopisony rehetra ara-diplomatika dia izao hitantsika izao efa nisy any mo fotoana nainotsika azy niresahan'ny filoham-pirenena n'io zavatra io fa aloha nisy niavana an'izay ara-bola zay eo anivon'ny ministeran'ny finance dia misy ilay échange de notes na taratasy izay ataoko hoe misy rafitra juridique misy note juridique izy io izay soniavana eto anivon'ny ministera raharaham-bahiny alohan'ny soniavan'ny ministre-ny finance sy ny vice-président JICA satria zareo JICA moa zany no tompon'antoka amin'izay lafin'izay ny gouvernement japonais zany dia nanome fahefana manokana ny ambassadeur ny Japon eto amintsika anao soni an'izany taratasy izany miaraka amin'ny ministera raharaham-bahiny dia anomboka inona fa anomboka tsy ho ela ny fanaovana ny appel manifestation zany ho an'ny olona zay hiasa anao ny asa io na ny société anao ny asa io satria tsy maintsy appel manifestation internationale no ataondry zareo ary inona ihany koa fa mitapatapaky nyty volana jolay ity dia efa misy ny asa tokony anomboka any amin'ny portny Tamatavy. Volana aprilo avy izao no alefa ny tolo-batro iraisam-pirenena mikasika itetyasa io ka tokony anomboka any amin'ny volana jolay ihany ny asa. Aritra 10 taona io moa ny faharetan'ny asa rehetra raha ny fanazavany.